Miarahaba tompoko nahazo anarana fakira tamin'ny roratolakandro teo ilay tangoron-drahona izay narahamaso sokajiana ho tempête tropicale modéré izy 570 kilometatra ny heriny miaraka amin'ny tafiotra 510 kilometatra isan'ora handeha manantona ny atsimo atsinanan'ny nosy rahavavy izy amin'ny hafainganam-pandeha 520 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ary vinavinaina any amin'ny 1,900 kilometatra atsimo atsinanan'ny Sainte Marie Anoany izy raha pitso maraina arak'izany dia tsy misy fiatraikany amin'ny toetry ny androntsika eto Madagasikara ary tsy misy ihany koa ny filazana loza ny mpanjonan-dranomasina kosa dia mbola entanina aloha zany mbola hitandrina hatrany zay no elary fajerentsika manarak'izao ny mety toetry ny andro ao an'ny raha pitso hoe ny maraina dia ho avy ny orana eny aty Analanjorofo atsinanana Vadivavafito Finansy atsimo atsinanana ary andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ao an'ny faritra sisa raha ho an'ny hariva kosa indray dia mbola ho avy hatrany ny orana ny aty Analanjorofo atsinanana sy Vadivavafito Finany mahazo an'izany ihany koa ny aty amin'ny faritra Savaty fa anao endrika tandrifin-drahona zany aty amin'ny Moritsiraky Sofia ny any Itasy ny Andrefany Analamanga torak'izany ihany koa ny any amin'iny atsinanany Bongalaviny ifandibidiby andrahoana sy masoandro ho an'ny faritra sisa raha mahakasika ny maripana ny ambany indrindra dia 4.0 degré Celsius hitantsika aty Vakinankaratra ary raha ho an'ny ambony indrindra kosa indray dia mananika ny 13 degré Celsius hitantsika aty amin'ny manodidina ny Mahajanga sy Mahevatanana aty manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré Celsius kosa raha ho an'ny faritry ny afovoantany raha ho an'ny rapitso hatrany ary Ibalika be masoandro any Milan sy Johannesburg ary Bangkok hanao orana tandrifin-drahona ny any Nairobi sy Maurice ary Seychelles ifandibidiby andrahoana sy masoandro any Paris sy Comore dia zay indray ary no azonareo sanao tamin'ity alina ity manome fotoananao ny tena ko andra-pitso indray veloma tompoka